Madagascar VS Combi nisaraka ady sahaly iray no iray. Lalàna momba ny famosirana efa lalàna mipetraka saingy mbola sarotra ny ampiarana azy amin'ity taona ity hoy ny SMM. Fifidianana be ny tanàna mila amafisina ny fanabeazana ny olom-pirenena. Arivan'ny zoma faraiky amby folo ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao mavesatra ny olana menjady amin'ny firenetsika vokatry ny tsy fahaiza mitantana manana adidy sy andraikitra goavana ny fiangonana manoloana izao zava-misy izao fa tsy fotoana ifampiandanina intsony izao hoy mon père Prospère Ratovomanarivo mpanao gazety sady mpandinika ny raharam-pirenena manamarina ny zava-misy ankehitriny fa latsaka lalina ao anatin'ny fahantrana ny firenena hoy hatrany ny fanazavany fanadiadiana eo amin'ny sarin-dratsary ny tahiriny. Isan'ny olana ho an'i Madagasikara ny rafitra hitantanana ny firenena iantraika any amin'ny faharavana tanteraka ny faharavana efa misy na ho an'ny toe-karena izay efa tena marefo na ho an'ny sosialy tsy tantaratra nefa ny vahaolana hoentin'ny fanjakana manoloana ireo fahampotehana sy ny faharavana ireo fa tao vao mainka aza miamafy izany. Ny crise sosialy mitranga ankehitriny dia efa manam-pirofo fa latsaka lalina anatin'ny fahantrana ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra. Io rano, jiro, fiakaran'ny vidim-piainana io zany dia endrik'ilay hoe efa latsaka lalina ny fahantrany vahoaka. Ny eo anatrehan'izay dia le hoe ny inona no hiatrehan'ny fanjakana zany tsy mahita ianao hoe ny amin'ny vahaolana ankoatran'ireny le hoe efa fipetra momba ny hoe ahena ny budget ny volam-panjakana amin'ny totonga na ny vidin'ny zavatra samihafa zany tsy hitako hoe inona ny tena fipetra. Ny lafiny anankiray faharoa izay hitako hoe tena ngeza be amin'izao fotoana izao zany dia le hoe misy fahapotehan'ny rafitra samihafa iaina ny firenena, ny hitondrana amin'ny firenena ary io ny tena ataoko hoe mitondra krizy lalina eto amin'ny firenena manamafy an'ilay fahasahiranana amin'ny vahoaka satria rehefa miresaka tsika hoe faharavan'ny rafitra eo amin'ny firenena dia ny fomba hitantanana amin'ny firenena mihitsy zany no manana olantsika. Inona ny atao amin'ny fanjakana eo anatrehan'izay manamafy an'ilay faharavan'ny rafitra samihafa dia tsy misy vahaolana ihany koa zay amin'ny lafiny politika. Dia ataoko hoe ireo lafiny anankiroa ireo dia hitondra antsika tsikelikely any amin'ilay fahapotehan'ny toe-karena, mavesatra ary goavana ny olana sedrain'ny firenena ankehitriny indrindra fa eo amin'ny lafiny fitantanana tsy tongatonga ho azy izany fa misy antony mazava avy amin'ny mpitondra sy ireo mpitantana. Tsy karitra fa tsy afaka miatrika ny olana misy intsony ny mpitondra ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitra. Mifangaro eo daholo zany satria tao anatina fotoana lavabe tsika nanaiky foana ny fipetra napetraka ny mpamatsy vola dia tsy nitady vahaolana fa ohatrany hoe déficitaire ny commerce extérieur dia ny ekentsika, déficitaire ny budget dia ny ekentsika. Dia amin'izao fotoana izao zany eo anatrehan'ireny fipetra ireny mbola tsy manana vahaolana koa ny mpitondra dikan'izay dia le hoe eny azo lazaina hoe tena lasa tsy fahaizana ntsony le izy eo anatrehan'izay satria efa ioaran'le zavatra samihafa ny olana atrehantsika dia ny mpitondra ihany koa tsy afaka miatrika an'le izy amin'izao fotoana izao. Dia io zany tsika krizy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy amin'izao fotoana izao dia ny fampitehan'ny toe-tsaina moa manamafy an'izay fotsiny avy eo. Manoloana ireo olana maro lafy indrindra fa ny ara sosialy atrehan'ny vahoaka malagasy dia malasa sainany maro ny fahanginan'ireo ray aman-dreny eo anivony FFKM. Tokony tsy hisy intsony ny fifampiantaniana manoloana izao zava-misy izao hoy mon père Prospère. Raha oharina amin'ny tantara teo aloha dia azo lazaina hoe nangina mihitsy ny fiangonana. Ny fanampintsika zany amin'izao indrindra ho an'ny fiangonana moa ny tena ao anatiny dia le hoe ahoana ny joroana eo anatrehan'ny rariny sy ny hitsiny antso ho an'ny rariny sy ny hitsiny mihitsy zany ny andraikitry ny fiangonana amin'izao fotoana izao satria ny fitorinan'ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra ange dia le fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny famarinana sy ny fiadanany dia eo anatrehan'izay fahoriana menjady izay
atahoana nitondrana n'izay famarinana sy ny fiadanana eo amin'ny mpiarabelona izay dia zay ataoko adidin'ny fiangonana dia antsoina ny fiangonana koa hoe mila mifanomentanana eo amin'izay le hoe andao hiaraka mitady vahaolana fa tsy fampijerijery fotsiny na mbola isy fifampiandaniana koa eo natrehan'ny zava-misy ohatran'izao. Nanamafy Père Prospère Ratovimanarivo fa mifampiankina ny fomba fitondrana firenena sy ny fametrahana ny vahoaka ho tompon'andraikitra eo amin'ny firenena. Mila fahaiza-manao ny mampita amin'ny vahoaka fa manana andraikitra sy adidy amin'ny firenena izy ireo fa tsy hitazam-potsiny manoloana ny andraikitra tokony ho raisiny eo anatrehany fahavoazana mahazo ny firenena toy izao. Vao manodidina ny fifidianana kosa indray dia anjara raikitry ny rehetra na ny fanjakana na ny firaisamonim-pirenena ary ny rafitra mikirakira ny fifidianana ary ireo antoko politika ny manamafy ny fanabeazana ara-pifidianana ny olom-pirenena. Tompon'andraikitra amin'izay safidy ataony ny rehetra ary io fifidianana io no hamaritra ny hoavy ny fitantarana ny tanàna iray izay iaingana amin'ny fampandrosoana. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny sy ny cadre de concertation communale ny safidy ao anatsarana ny zotram-pifidianana. Ankoatr'io, maro ireo lesoka mila arenina iantoana ny fifidianana manaraka eo ho hatrany ny fanazavana. Tato baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sondatsariny Mathieu Prince. Mirorosaina tsy mahita izay ametrana antongony ankamaroa ny olom-pirenena tsy mahafantatra izay tena mahazava-dehibe ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna. Aloha izy dia hoe fidiana mitokana ny be ny tanàna dia fidiana indray mpanolotsaina fa amin'ity zany izy zao dia hoe lista ny fidiana izany hoe indray mandeha mifidy zany ao anatin'iny fa nitarika azy ny be ny tanàna ao anatin'iny. Izay zany le mila atao hoe mbola ezaka be ho an'ny olom-pirenena satria lasa tsy fantatry ny olom-pirenena intsony hoe inona moa zany le lista ao misy anaran'olona mitarika anazy ao le be ny tanàna dia aveo mpanolotsaina dia zay le mbola tsy maintsy mila fanabeazana be da be zany zay le hoe anetsehana ny petrehitra rehetra. Ao mbola misy ihany koa ny resanseny hoe isy an'ilay ataontsika hoe fanaovana n'ilay fangalana n'ilay ordonnance ao anatin'iny dia ireny mbola tsy maintsy mila fanazavana be mihitsy ao anatin'iny hoe ordonnance ahafahana mampiditra ao anaty lista no atao fa tsy ordonnance ahafahana mifidy. Azon'ny olom-pirenena rehetra atao sady amin'izao ny mijery ny mombamomba ireo kandida rehetra iantefan'ny safidiny amin'ny ratsabato. Fepetra maro no mila fantatry ny olom-pirenena ahafahana mahafantatra izany mba tsy ho diso safidy. Misy karazany roa ny fomba hijerena anazy. Eo zany mijerena hoe ohatran'iza lay ataontsika hoe mijerena aloha ny relais ataontsika hoe ataontsika hoe atoko anazy na mety tsy miankina izy manahoana izay le etika na valeur an'le izay atoko na tsy miankina zay vao mijery ny olombelona hoe manahoana io olona io ao anatin'iny zany hoe zay zany raha fomba fijerena hoe mba olona hitanao ve fa tsy olona mpanao kolikoly fa hitanao ve fa olona tena mba manao an'le fahamarinana anao an'le manao tatitra izy rehefa mba misy andraikitra ny mbamena azy satria izy tantana an'le tanàna eo amin'le toerana ary io tompony andraikitra voalohany eo amin'le tanàna dia tokony olona modely eo nivon'ny fiarahamonina izay zany le hijerena amin'le maha olombelona ma be ny tanàna azy fa lay hoe kosa jerena amin'le hoe ataontsika hoe mety aty amin'ny antoko indray izy na dia hoe manahoana io antoko io manana n'lay ataontsika hoe mety tsy le olona na vitan'le redevabilité fa ataontsika hoe fa mba manana ny andraikitra mena ve sy dia mba manao tatitra jeriny zany no anetanana ny olom-pirenena hoe mba haisafidy ianao. Tompona andraikitra feno amin'ny latsabato ataony olom-pirenena tsy tokony ho voaribireby amin'ireo karazana kolikoly ara-pifidianana ka hisy fitraikany amin'ny ho avy. Atao hoe lasa tarazo le satria indraindray ny olona eo anivon'ilay fitondrana foana no mampiasa an'ireo fitaovana amin'ilay olom-pirenena amin'ny manery akolaka. Metiko le izy indraindray misy fanerena akolaka mety hoe tsy mivantana le izy ao anatin'iny ohatra hoe mety misy ny fizarana an'ireny varotra injoreny dia atao mitotona ao anatin'ilay fampelezan-kevitra le izy dia lasa ilay olona voatery ankolaka zany ao anatin'iny dia eo nefa mahatonga an'le hoe iny zany mila fanabeazana be toe-tsaina no tena mivantana ao anatin'iny dia fifidianana ho anareo aoka mba tsy hosodoka ao anatin'izay samy mitovy misy an'izay fanetanana tokony atao zay dia mba mety ho foana zay hoe tena safidy io ary tahaka ny hoe raha amidinao ny safidy ao anatin'iny dia mety hoe ianao ihany ny baby an'le satria firy taona ny mitondran'ilay be ny tanàna eo amin'ilay toerana safidinao nefa izay satria mpanotrona ny tanàna misy anao. Maro ny fanatsarana tokony atao anatsarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara ho ny fiarahamonim-pirenena
tsy maintsy amafisina ihany koa ny fanabeazan'olom-pirenena ara-pifitianana izay antsoroa ny antoko politika fiarahamonim-pirenena sy ireo rafitra mikirakira ny fifitianana. Miantso ny tokony hanaovana ny cadre de concertation communale ny safidy azona manatratra ny tanjona ho amin'izany. Vaovao ny sosialy kosa indray dia vahaolana vonjomaika sy mamamy ampany. Ny olana ny famatsin-drano eto Antananarivo ihany aloha no afaka omena ny mponina Antananarivo izay miaina anatin'ny fahasahiranana tanteraka manoloana ny fahatapahan-drano lavareny sy matetika. Vahaolana petatoko sy fanadalana saim-bahoaka fotsiny no misy fa tsy mahatra izay tena ilain'ny vahoaka. Dao raha tsika ny fanadadiny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsariny Mathieu Prince Atrandy. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mponina Antananarivo, miaina fahatapahan-drano, tsy fampiny tosiky ny rano lavareny izay mifanindry an-dalana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra ka mampiakatra ny atezeran'ny mponina amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Bombonina misy 50 no napetraka manerana ny tanàna Antananarivo mizara rano. Entin'ny fiarabe zaraina amin'ny mponina raha ny fampitam-baovao. Vahaolana vojomaika no misy manoloana ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Mbola baraingohany koa ny teknisiana ny toerana nangalana ireo rano. Fantaina mipetraka aloha dia ny hoe le rano aloha taizany nalaina satria tsy fahampian'ny rano ny voalaza fa matapaka rano ny faharoa ihany koa ilay siterna tsy tonga any amin'ny tsy tena hoe tsy tonga any an-tokantrano fa atao hoe farany akaiky na amin'ny arabe an'izay olona dikan'izany mbola mitovy amin'ilay mitondra bidon sy mandahatra bidon ihany zany olona izany ka fahitako azy amin'ny ankapobeny somary efa lalina be le olana makasika an'io rano io ary mila fieritreretana sy fandinihana lalina ary indrindra moa zany atao laharam-pahamehana ho an'ny ataoko hoe projet manaraka. Tsy maharaka ny fitombon'ny mponina Antananarivo ny fototra-afitrasa momba ny rano. Efa nisy ireo tetika sagoavana nataon'ireo mpitondra teo aloha saingy tsy tanteraka izany noho ny antony maro samihafa. Vahaolana maritra no tokony hojerena fa tsy vahaolana petatoko sy vonjitavanandro andemena saim-bahoaka indray ka hiverena ny olana matetika. Ka misy ny fanangonan-drano na le hoe dam dia mety nahitantsika vahaolana ihany izy saingy indrisy moa tany amin'ny zavatra hafa ny atao laharam-pahamehana fa faharoa ihany koa fa ny fanamboarana ny réseau rehetra momba ny fitondrana rano eto Antananarivo zany. Nisy fotoana efa atao anatin'ny projet hoe tokony atao indrisy moa fa tsatran'ny olana ny firenentsika dia tsy tanteraka izy iny nisy famatsiam-bola avy any ivelany mihitsy nakasika an'izay ny anamboarana ny réseau rehetra eto Antananarivo satria efa tsy mazaka ny filana amin'ny rano ataoko hoe le distribution mihitsy zany ny eto Antananarivo renivohitra ka zay ny antony misy ireo toerana maro samihafa izay tsy mahazo rano eto Antananarivo. Tsika tsapatsapa ny fitantanana ny firenena fa mila fahaizana sy traikefa amin'ny lafiny rehetra. Vao nanomboka nijoro teo amin'ny fitondrana ity fanjakana ity, ny rarakopana ireo fampanantenana sy vahaolana entiny ho an'ny malagasy manoloana ny olona ny famatsiana jiro sy rano. Aty amin'ny taona 2024 mbola vahaolana vonjitavanandro no hitan'izy ireo sy omen'ny mponina fa mbola hifampitadiavana kosa ny vahaolana maritra. Resaka serasera no besaka any ka tsy famana ny olana no ataon'ny fanjakana fa politika ny fampanantenana sy ny fanadalana saim-bahoaka toy ny mahazatra. Vaovao ny tontolon'ny fitsarana tsy mandray olona intsony ny mpitsara noho ny baiko midina hoy ny syndikan'ny mpitsara Androany izay no mafisina tao anatin'ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ireo mpitsara mivondrona ao anatin'ny SMM. Tsy maintsy misy kosa nefa ny fepetra noraisina manoloana ireo taratasy fitoriana tonga eny anivon'ny fitsarana mandra-pisiny ny fanapahan-kevitra manaraka raha ny fanazavana Atrandy. Fa ny adihadiana eo amin'ny sary sy ndratsariny Tahiriny ny Ranariry. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana ny tsy fandraisan'ireo mpitsara olona intsony manomboka izao hoy ny volan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Tsy maintsy misy kosa nefa ny fandraisana ireo antota taratasy sy fitoriana na eo aza izany na namafy ny teo anivon'ny SMM fa ny olona manandraharaha tsy ao anatin'ny fotoana tokony hitsaranandraharaha no isan'ny andraisana io fepetra io. Tena misy ny tranga fisolokiana eny anivon'ny fitsarana raha ny fanazavana Atrandy. Noho ny baiko midina dia tsy mandray olona intsony ny mpitsara. Fianatra iray, fianatra kapoben'ny lalàna ao anatin'ny asa-pitsarana aloha ny tsy fandraisan'olona. Fa fomba rehefa hoe eo anivo ny asa-pitsarana manerana ny nosy dia tsy maintsy mesure d'ordre général mandeha fa misy foana ny organisation interne satria ny fandraisana fitoriana ohatra ny tsy maintsy mandray olona filohan'ny fitsarana mijery an'iny zay vao mandeha ny enregistrement sasisa. Fa ny antony izy dia noho ny vina anankiray lehibe fa izay ny maty matesana ary ny SMM dia momba manana izay vina izay hoe ny ady amin'ny kolikoly
dia anisan'ny fipetra iray ombanamanana le izy a fa kosa ny organisation d'ordre interne ao anatiny zany a mikasika an'izay zavatra zay a dia zay no anton'ilay fivoriana. Rehefa misy kosa ny fanapahana ara-panjakana voaray hoe tsy mahazo mandray olona dia zay no atao satria ny manahirana mantsy eto Madagasikara manerana ny fitsarana raha vao miresaka hoe fitsarana zay dia tsy mahalala afa-tsy mpitsara le olona azonareo mpitsara foana no voambadika le izy dia natao mesure générale loatra zay le zava-misy a fa ho an'ny olona manana raha eny amin'ny fitsarana zany dia azavaiko tsotra hoe ianao raha andeha tory a tsy maintsy raisiny ianao raha hitondra taratasy fitoriana fa ho an'le olona izy manandraharaha tsy tokony mbola fotoanana rahany raharahany na mody milaza ho manandraharaha nefa tafiditra ao anatiny ao a sarotra be le izy ady amin'ny kolokolo moa zany no vihina mafy napetraky n'Andriamatoa minisitra vaovao dia ombanay manana le izy tsy mimetrakolana izay. Isan'ny olana goavana ary mbola amafisina ny fitakina ny fisaram-pahefana ho iatrany teo anivony SMM matetika no iarany tsindry avy amin'ireo fahefana hafa ny fahefana mpitsara raha ny fanazavana antrany. Dia amafisinay fotsiny ianao hoe aleo mba tsy hisy le ingérence na trafic d'influence zany entre an'ilay trois pouvoirs aleo mba hiverina hoe nanao zay ezaka nataonay zay fampiresaka tamin'ny autorité rehetra mahasyndicat satria mba tia metraka an'le hoe mba eo amin'ny toerana misy ny fahefana tsirairay avy na atsapy izay fa ao anatin'izao fotoamba voandro izao hoe misy ny député vaovao voalany misy isy koa ny mera voalany mba hoe hipetraka izay fisaraha-pahefana zay zany. Tsara moa ny manamarika fa nanao fivorimbe ara-potoana teo anivon'ny sindikany mpitsara androany isan'ny lahadinika ny ady amin'ny kolikoly ny fanatsarana ny asa eo anivon'ny rafi-pitsarana isan'ambaratonga. Mbola eo amin'izay vaovao ny tontolon'ny fitsarana izay hatrany dia nanamafy ny teo anivon'ny SMM androany fahalalana efa mipetraka eto Madagasikara ny lalàna momba ny famusirana hiadina amin'ny fanolanana tsy maintsy mbola misy anefa ireo pitsopitsony maro ara-pitsarana vao tonga amin'izany famusirana izany ny olona iray voapanga ho nanolana. Mila mandalo dingana maro ihany koa ny fandiniana sy ny fanadiadiana momba ny tranga fanolanana vao azo ampiarina ny lalàna famusirana ho iatrany ny fanazavana fanadiadiana. Niteraka ady hevitra be teto amin'ny firenena ary tonga hatramin'ny fandroana masoivona firenendehibe teto amintsika ny resaka momba ny famusirana. Lalàna napetraka ho fanasaziana ireo vao marina fa nanolana. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny izy n'olombelona ity lalàna ity raha ny fanamariana. Nilaza ny filohan'ny sindikany mpitsara androany fa efa lalàna mipetraka eto Madagasikara iny saingy mbola sarotra ny fanatanterahana azy. Misy antanatohatra tsy maintsy lalovana vao azo ampiarina ny lalàna iray fa tsy voatenenina androany dia hiantra avy hatrany hoy ny fanazavana. Midika izany hoy ity mpitsara ity fa mbola tsy ho tanteraka amin'ity taona 2024 ity ny fampiarana ny lalàna momba ny famusirana eny fa na eo amin'ny antanatohatry ny raharam-pitsarana fotsiny ihany aza. Tamin'ny aferan'ny Dawily moa ny tena nampatonga ny zavatra hoe mivatravatra be teto Madagasikara fa fitoriana ihany koa momba ny resaka hoe fanolanana na viol lasa volume du dossier zany somary augmentation exponentielle mitombo be raha izay ny pakady mipetraka ao anatin'ny fihezan-dalàna famaizana mavesatra ianao miakatra parquet mandeha instruction vita instruction mbola misy ny première comparution deuxième comparution misy atramina troisième comparution sy sisa dia zay mbola miandry ny atao hoe cour criminel ordinaire na hoe ny fisarana ny adeloka be vava vao mandeha raha toy izany dia efa misy ny voasazy ny fampiarana le castration aloha angambatra eto hoe misy atanatohatra fitsarana première instance appel cassation ary ny olona raha resy première instance dia mbola manazoana ao appel resy izy appel mbola manazoana ao cassation. Donc zany dikan'izay vao 2023 no voan'ny texte tsy possible mihitsy hoe 2024 dia izy le castration satria mety amin'ny 2025 ingena amin'ny 2026 vao tonga aty amin'ny cassation dossier ohatra raha manao cassation satria tsy dossier-n'olona ray ihany akory ny tsaraina mpitsara dia rehefa mandeha le izy didy raikitra no tanterahana zany hoe jugement rendu définitif grosse ozy izy tsika atsika mahalala azy zay vao afaka tanterahana. Mbola misy procédure ihany koa mandandany fotoana kely fanantetrarana le grosse
de zay mampatonga alizy mbola za mino fa mbola tsy tonga amin'izany hoe fanatanterahana hoe hoavy le castration zany atrela fa lalàna iny efa mipetraka tsy voatery zay olona voatoronan'olana ihany koa nefa de hoe omeloka. Zay amin'iny fa tontolony ady amin'ny kolikoly sy ny sehatra tsy miankina kosa dia sakana goavana tsy ahafahan'ny mpampiasa vola tonga eto Madagasikara ny trangana kolikoly izay mahakasika ny sy miseho amin'ny sehatra tsy miankina. Tsy vita irery ny ady fa mila iarana amin'ny rafitra maro mangataka ny ametrahana pakiady matotra ifehezana ny kolikoly arak'izany ny sehatra tsy miankina. Fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary sindratsary ny Mathieu Prince. Miantoka ary manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny sehatra tsy miankina. Tsy azo atao ambany zavatra araka izany fianoana azy ireo hatongavana amin'izany tanjona izany. Matoa misy ny kolikoly manao izany ihany koa ireo any amin'ny sehatra tsy miankina hoy ny fanazavana. Tsy vita rehetra nefa ny ady fa mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Tanjona tratrarina dia hienda ny salanisa mahakasika ny kolikoly raha no any Madagasikara satria antony iray reny manena ny tapa-avitrian'ny fampiasa vola hitodika aty amin'ny firenentsika. Ao ihany koa ireo fepetra rehetra efa niketsika ny sehatra iraisam-pirenena ary takina amin'ny firenena maro samihafa hoe hatraiza ny fanajanareo ny dingana tokony ho ajaina raha resaka ady manamarika ny fiadiana amin'ny kolikoly. Manana ny paikady adiana amin'ny kolikoly ny sehatra tsy miankina saingy mangataka izy ireo ny ametrahana paikady matotra hifehezana ny kolikoly sy namafisana ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana. Ny fitadiavana vahaolana mba hiadiana metimety kokoa mafimafy kokoa amin'ny kolikoly zay le izy fantatra fa tsy mora ary aloha dia tsy olona aty amin'ny sehatra tsy miankina any koa ngeny misy manao kolikoly matoa misy ny kolikoly ka dia misy ny andraikitry ny sehatra tsy miankina ao anatiny ary misy koa ny andraikitry ny fanjakana ohatra amin'ny fiadiana amin'ilay kolikoly. Ao anatin'ny famolavolana ny paikady-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly isika amin'izao fotoana. Efa miroso amin'ny tapany faharoa ireo rafitra dimy miady amin'ny kolikoly izay manao fankakevitra ny rana tamin'ireo mpisehatra tsy miankina tetsy amin'ny Bianco Ambohibao. Mialoha ny fifanakalozana sy fifampidinina teo amin'ny sehatra tsy miankina, efa nisy ny andrikasa natao ny arana tamin'ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana. Andrasana ny 6 Desambra izao kosa ny famoahana ny paikady nasionaly vaovao iadiana amin'ny kolikoly. I Madagasikara izay mbola lavitrezaka amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ny taremarika samihafa na izany eo amin'ny filarana maneran-tany na ny naoty. Izany amin'iny fa mbola tsy mazava kosa hatramin'izao ny tena fifanarahana nataon'ny gouvernemanta frantsay sy ny gouvernemanta malagasy mahakasika ny fitantanana ireo nosy manodidina. Raha ny vaovao mivoaka ho an'ny andaniny dia misy ireo milaza fa mbola mitohy ny ady hevitra eo amin'ireo firenena roatonta momba ny fitantanana ny nosy eparsa. Ankilany kosa nefa lohatenina gazety lehibe izay mpiseho isan'andro androany ny filazana fa any Madagasikara ny nosy eparsa raha ny nambaran'ny mpitondra. Sarotra nefa ny iverenan'ireo nosy ireo any Madagasikara raha mbola ireo mpitondra ankehitriny no mitantana ny firenena ho ireo mpisehatra politika. Fanadiadiana. Isan'ireo lokaloka nataon'ireo mpitondra ankehitriny ny famerenana ireo nosy manodidina ny Madagasikara dia ireo nosy eparsa ho an'ny Madagasikara. Fampanantenana tamin'izany no hoe tsy maintsy miverina Madagasikara ireo nosy ireo ny volana Jona 2020 sy 2021. Tsy retsaika intsony ny momba ny tena ady ataon'ny fanjakana malagasy momba ny famerenana ireo nosy ireo aty amin'ny taona 2020 sy 2021. Azo antoka anefa ny mety ho fiarenana amin'ny lafiny maro ho an'ny Madagasikara raha toa ka tafaverina ireo nosy ireo ary izany no isan'ny antony mahatonga ny firenena frantsay saro-piaro amin'ireo nosy ireo raha ny fanehoan-kevitry ny mpanaraka raharaham-pirenena. Ny position Madagasikara rehefa mihaino ny Andriamatoandro Rajoelina hatrany am-piandohana dia hoe mitaky ny famerenana ny îles eparsa. Dia fantatritsika hoe bloqué les dossiers. Tsy fantatry ny vahoaka malagasy inona maha-bloqué les dossiers. Dia izay problème de transparence zay zany anisan'ny olana amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Fantatritsika tsara fa ny fitakitsika ny îles eparsa zany dia zofiny ananany firenena malagasy ary manana ny fiandrianana izy fa lay tsy mazava amin'ny olo-pirenena dia hoe inona exactement ny
fifanarahana nisy hatramin'izay. Indraindray zany alaim-panahintsika hoe rehefa miresaka ny gouvernemanta frantsay dia miresaka amin'ny tombontsoany, fa ny gouvernemanta malagasy hoe miresaka amin'ny tombontsoa malagasy manoloana ny famerenana anio îles éparses io. Tsisy zavatra mazava mihitsy zany mahakasika anio lafinio fa karazany ataontsika hoe saritsarin-dresaka fotsiny sy cinéma no ataon'ny gouvernemanta malagasy amin'ny gouvernemanta frantsay. Ohatr'izay koa ny frantsay. Ny gazety mpiseho isan'andro iray no nilaza androany fa ny Madagasikara ny nosy éparses araka ny tafa nataon'ny mpitondra tamin'ny gazety frantsay. Sarotra ny nona ny iverenan'ireo nosy ireo raha toa ka mbola izao fitondrana izao ho iantrany ny fanehoan-kevitra. Zarisary mihetsika ny filazan'ny gouvernemanta frantsay indray ankehitriny fa mitohy ny dinika eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara momba ny fitantanana ireo nosy manodidina. Vaovao an'ny fiainanantoko kosa ny ona manokana tetsy amin'ny QG Bel Air androany ireo kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny distrika n'Antananarivo Avaradrano. Tanjona ny fampizarana traikefa sy fanomezana toromarika ho fiatrehana ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana izay nataony solombavam-bahoaka avitra Andriamosa fanadihadiana. Ady Masina sy Goavana no miandry ireo mpirotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna. Fanompoana vahoaka no atao fa tsy ho topoim-bahoaka. Mitaky fahaiza mitarika ny andraikitra ary mitaky fanirian-tena sy finiavana ihany koa. Ny ona sy ny fampizarana traikefa ireo kandida 520 avy amin'ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny distrika n'Avaradrano. Nisy ihany koa ny fanomezana toromarika manokana nataony solombavam-bahoaka avitra Andriamosa izay efa ben'ny tanàna nandritra ny taona maro tao amin'ny commune Sabotsina Mehana. Nanamafy ny tenany fa zava-dehibe ny fanakalozan-kevitra sy ny fanomezana toromarika indrindra fa ho an'ny asam-bahoaka toy izao. Mba ho tena ho leader izy any amin'ny commune misy azy tsirairay avy any ka nanomezana toromarika amin'ny zavatra tokony atao ohatra ny fananganana ny komite mpanoana na ny comité de soutien isam-pokotany isaky ny vohatra sy ny tanàna. Eo ihany koa ny fanganana ny tetikasa satria rehefa lano be ny tanàna ireo olona reo dia misy asa fampandrosoana akoatra ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny commune misy azy sy dia misy ny fananganana foto-drafitrasa takin'ny olona afantaran'ny olona fa mandeha ny fitantanana satria zavatra roa misy eo anivon'ny fitantanana commune dia ny investissement sy ny fonctionnement ka zavatra ngezabe zay eo amin'ny fitantanana. Fahatelo dia ny fahaizan'ireo kandidana ireo miara-misalahy amin'ny olona rehetra satria olona ho fidiny ireo fa tsy olona ho tendrena. Dia noho izany ao ny charisme amin'ny malidera azy manana fahalalana izy manana fahaiza manao izy notsongainy atao anatin'ny maro ireo kandida reo satria raha tato Avaradrano ny diavana be ny toerana ho an'ny be ny tanàna. Commune 520 amin'ireo 920 ao Avaradrano no ahitana kandida avy amin'ny antoko dimy. Tokana ny vehivavy amin'ireo dia ny kandida ao amin'ny commune Ambohimanambola. Tanjona ny ibatana fandresena amin'ireo commune 520 ireo. Vaovao ny fanatanjahantena vetivety nisaraka teo amin'ny isa rainoray ny lalaon'ny Barea ny Madagasikara sy ny Scorpion ny Gambie atao amin'ny kianjan'ny Labri Zaoli ao Casablanca Maroc io ariva io. Nanomboka nanakobana ny arato ny Barea ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny baolina matin'ny Clément Couturier teo amin'ny minitra fa 920 ka nitarika tamin'ny isa raino ohatra io ny Barea ny Madagasikara teo am-pialatsasatra. Segondra farany kosa no nafaty baolina ny Gambianina raha tsy nekeny pitsara kosa ny baolina matin'ny Ryan Ravelson taorian'izay. Raha ny fandaran-daloha manaraka dia mbola eo amin'ny Gambie sy Madagasikara amin'ny alatsinainy fa 14 ny volana oktobra izao. Lalao izay tafiditra ao anatin'ny andro faefatra amin'ny fanitsanana ahafahana mandray anjara ho an'ny kanina 20 sy 20. Any Maroc ao amin'ny kianjan'ny El Abdjel Jadida no anatanterahana ny lalao amin'ny 10 ora eto Madagasikara. Mampitaina amintsika eto ihany moa ny akon'izay lalao izay. Vaovao avy any amin'ny faritra vetivety kosa jiolahy 7 mianadahy mpanakana fiara vaventy amin'ny lalam-pirenena voalohany iny no trateaka ireo mpitandro ny filaminana 10 andro taty aorian'ny asa ratsy nataon'izy ireo. Mpiara-miasa tamin'ilay tompom-bola amin'ny fanangonam-bokatra ao anatin'ny Noaty-Donikotroka raha ny fanazavana. MBS Tromandidy no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay.
Ny talatara oktobra lasa teo no misy andian'olona nanafika teo Ankadilalapotsy fokontany ambalanirana ny fiarabe mpanangom-bokatra avy any Akadinondro Sakay raha ny fanazavana. Camion zay avy any Akadinondro moa zany hitsofoka amin'ny lalan-tany handeha ho any Ambalanirana. Teo moa no nisy le tranga izany hoe araka ny filazan'ny chauffeur moa tamin'izay dia olona eo amin'ny 4 eo no hitany maso. Dia rehefa nandeha moa ny fikarohana dia vaky ny pare-brise, vaky ny fitaratra avy eo amin'ny havia sy havanana. Ny tao anatin'ny camion dia olona roa ihany, ny chauffeur sy ny aide chauffeur. Dia rehefa nisy moa ny fifampiresahana amin'ireo tompon'ny camion sy ny tompom-bola nentiny dia natao ny angom-baovao rehetra na afahana na moka an'le tompon'antoka tamin'ny tranga. Ka ny tompon'antoka voalohany zany tamin'ity tranga ity dia ny olona mpiara-miasa amin'le tompom-bola ihany. Zany hoe ilay olona irakiraka manangana an'le vokatra ny fotony. Rehefa mitohy ihany moa ny fikarohana sy ny angom-baovao dia tratra ihany koa le olona ray fanondrony. Zany hoe raha lahin'le olona tompon'antoka ihany le izy. Dia niaiky moa izy roa reo. Rehefa niaiky izy ny nanambara ny vola hoe ny vola nafeniko ao anaty lava. Iverina vetivety ao anatin'ny vaovaon'ny fiainana ara-politika ao anantokosika etsika maro no anamarika nyity farany herinandro ity ho an'ireo kandida avy amin'ny antoko-timo ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ho an'ny rampitso manokana dia isy ny etsika fampafantarana ny kandida izay narotsaka ny antoko-tiko Madagasikara ao amin'ny commune Antanjombato. Ny alahady zao kosa no iresaka sy hitafa amin'ny epikatroka aminy ny kandida izay natolotry ny antoko-timo ao amin'ny commune Alakamisy Votovorona sy ny ao amin'ny commune Ambohidratrimo. Ndao rahantsika avy hatrany ny tatim-baovao mahakasika izay. Asa fanamboaran-dalana ny mangarahary eo amin'ny fitantanana ny commune santionany amin'ireo laharam-pahamehana ho an'ny commune Tanjombato ireo hoy ny kandida avy amin'ny tiko i Madagasikara ao an-toerana. Iona amin'ireo mpikatroka eny fotony ity kandida ity Rampitso Sabotsy andrindra ny asa rehetra hiatrehana ny fifidianana. Maro ny ezaka izay hotratrarina rehefa tonga eo amin'ny toerana isika. Anisan'izany ohatra ny fandinihana manokana ny hetra izay mampikaikaika ny vahoaka eto anivon'ny commune Tanjombato, ny eo amin'ny resaka fahadiovana izay manenika ny commune Fokotany maro izay tsy voafeha intsony ny mpitantana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny resaka fandriampahalemana izay tena mampikaikaika ny mponina eto Tanjombato satria eto amin'ny commune dia misy hitantsika tsara fa misy ihany reto zone France reto ary amin'ny fotoana fandraisan'ny mpiasa karama dia tena maro ny lasibatra amin'ny fodiana alina sy ny fandehanana mody no ny afitsiko ny asan-dahalo. Ankoatra ny ao Tanjombato dia ifampidinika amin'ireo eny fotony ihany koa ny kandidan'ny tiko i Madagasikara ao Alakamisy Votovorona ny alahady ho avy izao. Taona ireo ekipa rehetra ny ho anivon'ny Fokotany, ny ireo commune Rahavava manodidina anay tompon'andraikitra indrindrandrindra ny avy any amin'ny Birao Fohibe dia entanina sahady ianareo mba ho tonga amin'izay fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny kandida anay eto anivon'ny commune Alakamisy Fianarivy zay, Alakamisy Votovorona zay. Vaikim-pitolomana moa nomen'ny Andriamatoa président Marc Ravalomanana ny hoe tsy manandroa tsy ho lany ny antoko-tiko Madagasikara eo anivon'ny commune rehetra misy eto anivon'ny firenena. Ka dia manantanteraka an'izay ny antoko-tiko Madagasikara ankehitriny dia isaorana eram-poeran-tsaina ny rehetra amin'izay rehetra fanomezan-tanana sy fahatokisana lehibe apetraka aminay ety Alakamisy Votovorona izay. Ankoatra ny Tanjombato sy Alakamisy Fianarivy dia ny alahady ho avy izao ihany koa no atolotra amin'ny fomba ofisialy ny kandidan'ny Tima Fanira Zafimanantany ao amin'ny commune Ambohidratrimo.
eo ny maresaka iraisam-pirenena nampitomboina ny velarantany ambolena landiazo ho an'ny Egypta ka ahatratra 320 isanjato izany. Tanjon'ny firenena Egyptiana ny ampiroboroboana ny fambolena sy ny ampiakarana ny lentany famokarana any antoerana. Tato vaovao hoentiny namana mpanao gazety. Sangany maneran-tany teo amin'ny famokarana ny landihazo na ny coton i Egypta nandritra ny taonjato maro. Roa hetsy ACR mahery no vokariny ao anatin'ny taona iray. Miavaka ny landihazo avy ao Egypta noho ny kalitaony izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tato anatin'ny taona vitsivitsy anefa izay dia nienatra amin'ny 900 ny famokarana izy ireo ny landihazo noho ny antony maro. Anisan'izany ny fitrandrahana solitany izay niroborobo fatratra. Fa eo ihany koa ny fambolena ireo vokatra hafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro, any ka lasa latsa-danja ny famokarana landihazo. Nametraka paikady vaovao sy manaraka toetrandro noho izany teo anivon'ny fitondrana Egyptiana amerenana ny famokarana landihazo izay sehatra manandanja tokoa eo amin'ny toe-karenan'ny firenena. Ampitomboina hatramin'ny 320 isanjato ny tany hovolena landihazo amin'ity taona ity, ka tanjona amin'izany ny amokarana hatramin'ny 1,3 hetsy ACR amin'ity taona ity. Tafiditra ao anatin'ny paikady ihany koa ny famatsiana zezika sy fanafody ireo tantsaha-pamokatra iarovana ny volo landihazo amin'ireo bibikely manimba azy, ary eo koa ny famatsiana ambioka vaovao anatsarana hatrany ny kalitaon'ny landihazo. Tanjon'izy ireo moa ny hitana ny laharana voalohany eo amin'ny famokarana landihazo maneran-tany. Tapitra ny fampalalamba voantsika misaotra anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany ny fandarana dinika avy hatrany no arahinao aoriana izao fampalalamba vao izao izay kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.